Zao avy aloha mihitsy aloha moka ny ato apoko ato iteny aminareo le mitsikera tena hoe manaratsy manenjika ato amin'ny Facebook ato momba an'le 4-4 vaovao sy zavatra ataon'ny trano fiovana vaon'ny oloko rehetra tsy kerainareo daholo dia enjehanareo tena sabotsy nameny zay teny amin'ny coliseum teny anangana ny fiangonana eny sabotsy nameny nanangona 2 milliards nenjehanareo mafy mihitsy nahazo 4-4 vaovao ndray zay ho ampiasaina amin'ny asan'ny tompo ampiasain'ny fiangonana vaon'ny oloko enjehanareo ndray zay avy ela ho alomba iteny mihitsy androany mamoaka ny eo am-poko hitondra fanazavana anareo voalohany rehefa ianao zay ny manohatra an'io dia tena tratrana blocage ianao tratrana fampotehana na tratrany trosa crise ianao satria sahirana ao anaty korotana ny arabola anao sahirana ianao dia lasa ny olona rehetrarehetra hoe enjehanao zay mahazo zavatra kely tsaratsara dia enjehanao ny antony tsotra misy fampisaviana blocage mahazo anao reto misy zavatra anankitelo teneniko amintsika anankitelo inoy tsara voalohany rehefa ianao zay ny manofinofy ratsy fatorana bibilava misy bibilava manakana foana ny lalanao misy bibilava manenjika misy revo resaka bibilava foana dia tratrany ty ozina sy fanaratsy ty zay ianao ozina manao zavatra kely ianao dia potika foana ny zavatra ataonao manangana zavatra ianao dia mefara amina fampotehana fatiantoka faharavana manana fiara ianao dia entinao kelikely dia avy eo rava sy potika raha vahenao zay ny manofinofy biby lava foana isaky ny metsika io fanapotehana ary faharavana faharoa revo ianao zay ny manofinofy hoe mandevone miresaka amin'ny olona maty miaraka amina olona maty misy resaka fatifaty foana ny nofinao dia reny olona ireny ndray le tsy mahavanina asa mihitsy hitady asa reny fa tsy mahita mihitsy reny karazana olo reny ndray le tena hoe tsisy nininona manjary mihitsy ny zavatra ataony faharoa zay fahatelo rehefa ianao zay no manofy maloto foana manitsaka maloto mandeha any anaty maloto latsaka ny akabone misy fotoana mampinana zavatra maloto ny zanakao malotoloto foana dia manana fanana fisolokiny ianao zay solokiny olona foana ivadiany namanao foana ianao potehany namanao foana ianao zay zany reny karazana nofy anankitelo reny ka za mamety revitra anareo satria hitako hoe sahirana arabola loatra ianao ao anaty problema loatra ianao potehany devolo ny fiainanao zany mahatonga anao be fialonana ny olona rehefa mba manana zavatra kely koa manasanao fanao délivrance angeza betsika ny 4 avril 11 avril 18 avril 25 avril ho avy izao amin'ny valo sasamaraina isaky ny sabotsy reo efatra sabotsy mandritry ny volana avril eto amin'ny 3 frère ndrefa nambojanary avy fotoana nafananao amin'ny oziny sampy amin'ny blocage arabola trosa fanany fantrano fafana ratsy ny mahatonga anao sahiran-dava potika lava io dia lasa misy fialonana sy faharavana sy fampotehana tsindriko tsara efatra sabotsy ivavaka ho anao itsodry zano anao délivrance anao ho hitanao zany herin'Andriamanitra iasa raha vao ny tananao zay no volovolo lava misy aza misy fanahana blocage fampotehanao ka manasa anareo indrindrandrindra ianao le manenjiky reny ianao le tsy tia fivavahana ianao le mitsikera amin'ny pastera io ianao le tena hoe iadiavana mihitsy anaovana vava enjakenjany io amin'izay romotra tongava fa tsy fahavalonay zany ianao tianao zay tahaka an'ireo olona maro be nandray fanafahana rahalahy hitanao rehefa eny amin'ny coliseum vaon'ny oloko déborde raha vatra ry velany ary rehetrarehetra ny amin'ny parking ny feno daholo reny olo reny rahalahy mandray fahasoavana mandray fitany tsy haiko hoe na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana fa izao hoe tsy maintsy miova amin'ny fiainanao rehefa mivavaka ianao eto ny marary rehetra
le zanak'anabavinao marary io, ny fianakavianao marary, anafaka anao. Io délivrance de manerana amin'ny Madagasikara, trano fivavahana vaon'ny olo koa 2 mahery, fa ny tena lehibe indrindra dia eto amin'ny Foibe 3 frères na Mongote andrefa Nambojanary. Amin'ny sabotsy ho avy izao izy io manomboka le 4, 11, 18, 25 isaky ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina eto ny fianakaviana tianao Jesosy. Hotany tompo ty 4 vaovao avy Antananarivo zao ya naka Toliara zao dia mirary soa anareo hotahiny tompo nareo rehetrarehetra saika hiaraka amin'ity arivo andevelana Antananarivo fa tsy navelan'ny mpino hoe reraka loatra ianao pasteur tsy navelan'ny mpino Toliara fa alohanao mandeha avion miakatra any Antananarivo any fa nandray fahasoava zay tamin'ny alalanao dia zay fotsiny olana kely hotahiny tompotsy way saika tiniko makasitraka anareo influenceur rehetra le mba nandefa tsikera sy misitona laky loatra reo ara-potoana tsara nareo amin'ny manaraka menaporo kely fa mety tsara ny zavatra rehetra fa mirary soa atsika rehetra tahiny tompo ao manona ny fiadanan'ny tompo amintsika menakavy manao croisade lehibe aty Toliara aty androany misy mametraka an'izao fantakiny izao hoe maninona pasteur no nampirafy Abrahama nefa tsy niraran'Andriamanitra, nampirafy Jacob, nampirafy David, nampirafy Solomon nefa ny ohatrany tsy niraran'Andriamanitra ao anaty Baiboly. Eny tompoko ny fampirafesana dia tsy voarara mihitsy ao amin'ny testamenta taloha. Navelan'Andriamanitra ny olona hanana ny safidy fa saingy kosa tompoko misy vokany ratsy, misy vokany mahatsiravina ny fampirafesana. Raha mijeritsika ny tantaran'i Davida, nanana vady vitsivitsy Davida fa mba fantatrao ve napotika ny tantaran'i Davida, napotika ny taranany, natonga ny zanany laharoa ny famono, natonga ny zanany lahy anankiray nanolana ny anabaviny resaka fampirafesana. Nisy an'le hoe demi-sœur, demi-frère, dia naolan'le demi-frère le demi-sœur dia novonon'le demi-frère ny ralahany zay nanolana. Nanomboka teo ny fiainan'i Davida potika, nanana vady maro izy fa tsy niraran'Andriamanitra fa mahatsiravina ny fiafarana. I Solomon dia nanenina nanambady maro satria ny ray tamin'ireo vadin'ireo no nitarika azy hanompo sampy. Tsy niraran'Andriamanitra izy ampirafy Solomon nanambady maro izy fa saingy sao ny ray tamin'ireo vadin'ireo no nitarika azy hanompo sampy ka hiala amin'Andriamanitra. Dia vakeo ny boky mipitory teny fa nanenina mihitsy Solomon zavapoana dia zavapoana hoy Solomon ny zavatra rehetra ary hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao amin'izany rehetra izany. Jakoba dia nanambady maro, zay no nahatonga ny Josefa nahilikiliky ny ralahany satria Josefa tsy rakibo tamin'ireo ralahan'ireo dia nahilikiliny. I Abrahama dia nanambady kely any Agar, haitsika zany tantara izany nanambady tsy niteraka izy mivady i Abrahama Sara dia nomeny Sara azy ny mpanampy vaviny hoe io vady io. Fa fantatsika ny tantara amin'izao fotoana izao manerana izy tontolo izao, ny adiny Jiosy sy ny Arabo. Ny Jiosy ireo taranak'Israely, ny Arabo kosa taranak'Ismaël lay avy amin'ny Agar. Mahatsiravina ny vokatry ny fampirafesana ary midona hatrany amin'ny taranaka. Tsy raran'Andriamanitra izy
fa manimba fiainana ary misy vokany amatona ny maro aty hoalina. Maro ny vehivavy mampirafy ary mieritreritra hoe tsy ho fantatry ny vadiny fa fampirafesan'ny vehivavy dia midona any amin'ny tranon-jaza, any amin'ny lalan'ny jaza, miteraka cancer, miteraka fiandry, miteraka arety mandoza ho adiny vehivavy. Ireny fampirafesan'ny vehivavy ireny tsy fantan'ny vadiny ary na ho ela na ho aingana midona ireny. Raha sanatria marary eo amin'ny tranon-janakao, misy zavatra ampimandehandeha, misy namosavy, sanatria ny vavy efa tena mahatratra ny aretina koa ianao rahalahy, vokatra ny fitrangatsangana sy ny fampirafesana. Ny 4 avril, 11 avril, 18 ary 25 ho avy izao, zany hoe manomboka abinerin'ny sabotsy ho avy izao io anao délivrance lehibe ny tenako. Manasa anareo manerana ny trano fivavahana vaon'iroko, tongava andray fahasoavana ianao ary ho afaka ianao anao délivrance anao ao amin'ny sabotsy 4, 11, 18, 25 avril, efatra sabotsy izy io, indrindrandrindra eto amin'ny 3 frère andrefaty nambojanary ao anatin'ny aloha hevitra be hoe ndaondray anao délivrance eto ny marary. Raha nanoty etinao ka tratritry ny famosaviana anafaka anao ny tompo, ninninona aretina anafaka anao Jesosy amin'ny valo sasany maraina manomboka io fotoana io. Tahiny tompontsika menakavy